Miarabana ny tokantrano manaraka ny mety eo amin'izao fotoana izao ny sary azy tamin'ny zanabolana tamin'ity an'io misy anireto raona izay mitakovana mandalo ato atsimon'ny nosy izay miaraka amin'ilay arindraona hitantsika amin'ny sary ato amin'ny lakandran'ny Mozambika izao amin'ny ankapobeny dia ny fisian'izy io an-trano no andrafitry ny atoetry ny andro amin'iny tapany atsimon'ny Madagasikara iny atao anatin'ny 2 andro ho avy fa manomboka ny alahady kosa indray dia atombanana miverina ary matanjaka ny avaratraza eto amin'ny nosy mety betsaka kokoa ny arotsakorana any amin'izay andro ny alahady izay ho an'ny morontsiraka atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny hitantsika eo an-trano moa ny mety fivoaran'izay mahakasika ny maripana kosa indray dia andrasana aloha mety isy fiakarana ny maripana amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy ho an'ny rapitsy fa midina kosa ary misongadina kokoa izay ny alahady raha ny an'ny voatany sy ny tapany atsimon'ny Madagasikara indrindra ho an'ny morontsiraky ny faritra atsimo atsinanan'ny nosy iny toy izao ny toetriny androntsika ho an'ny rapitsy vao maraina misy ny orana ho an'ny faritra atsimo atsinanana ny any amin'ny faritra nosy androy mandraona ny andro ny faritra menabe melaky atsimo andrefana iorombe izay mety hoaraina orana malefaka na herik'andro indraindray mandraona kosa ny andro ho an'ny faritra Sava Ambatsoana Lanjiro sy ny faritra atsinanana ny ambiny moa dia ifandimbiasan'ny raona sy ny masoandro ho an'ny rapitsy tolakandro kosa indray andrasana hatrany ny orana ho an'ny faritra atsimo atsinanana sy ny faritra anosy ary mety hitatra ho an'ny faritry fitovinany sy vadivavy izay orana izay andrasana ihany koa izay tandrivirahona izay ho an'ny voatany faritry Iorombe Matsiatra Ambony Amoromania ny any amin'ny faritry Vakinankaratra Itasy Bongolava sy Analamanga mety hitatra any amin'ny faritry Menabe sy ny faritry Melaka ihany koa moa izay orana tandrivirahona izay mandraona kosa ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny tapany avaratry ny nosy manomboka miverina maina kosa ny andro ho an'ny faritra atsimo andrefana sy ny any amin'ny faritra androy ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay 5 degré Celsius eo ny ambony indrindra raha ho an'ny avoatany ary manodidina ny 5 ka hatramin'ny 7 degré Celsius ho an'ny morontsiraka atsinanana 5 ka hatramin'ny 3 degré Celsius kosa ho an'ny morontsiraka andrefana ny andro ny sabotsy dia mbola mitohy hatrany ny orana ho an'ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara manomboka any amin'ny faritra Vadivavy zany ka hatrany amin'ny faritra nosy ny avoatany ihany koa dia miandry orana indrindra ny tapakandro hariva ho an'ny faritra Analamanga Vakinankaratra Moromania Itasy ny ilany atsinanany faritra Matsiatra Ambony ary Iorombe mety ahitana tandrivirahona ihany koa ny morontsiraka avaratra atsinanana Madagasikara indrindra ny faritry Sofia sy ny faritry Diana ny ambiny moa dia mandraona ny andro amin'ny ankapobeny ankoatra ny any amin'ny morontsiraka andrefana sy atsimo andrefan'ny Madagasikara izay mety ny masoandro kokoa amin'izay andro ny sabotsy izay ny maripana vao vinavina dia manomboka misy fidinana ny maripana raha amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra Analamanga 7 degré Celsius ary mbola mahatratratra any amin'ny 13 degré Celsius kosa ho an'ny faritra Vakinankaratra sy Matsiatra Ambony 13 degré Celsius ka hatramin'ny 20 degré Celsius ho an'ny morontsiraka atsinanana ary manomboka hita ihany koa ny fiakarana izay maripana izay ho an'ny faritra atsimo andrefana 7 degré Celsius ny maripana ary ny ambony indrindra vao vinavina dia 30 degré Celsius hitantsika any amin'ny faritry Boeny ny toetry ny androntsika ho an'ny alahady araka ny efa natsidika dia miverina ny varatraza ka vokatrizay dia misy ny orana izay mety manatombo kokoa izay ho an'ny faritra atsimo atsinanana sy ny faritra Vadivavy fitovinany ary mety hitatra hatrany amin'ny faritra atsinanana moa ny orana ao anatin'izany mandraona mety hoarana herika na orana manify ihany koa ho an'ny ilany atsinanany avoatany manomboka any amin'ny faritra Analamanga izay ka hatrany amin'ny faritra Iorombe mandraona ny andro ho an'ny faritra Melaky Bongolava Itasy ny ilany andrefan'ny faritra Vakinankaratra sy Menabe izay mety ahitana tandrivindraona ny alina ny ambiny kosa moa dia maina hatrany ny andro raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alahady izay midina ny maripana ary tombanana tafidina hatramin'ny 20 degré Celsius ho an'ny voatany ny morontsiraka atsinanana ihany koa dia ahitana an'izay fidinina zay 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny alahady izay ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia tsy misy ny fivana goavana andrasana satria dia 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius hatrany ny maripana vao vinavina amin'ny alahady dia izay indray ny mety ho tamin'ity an'io ty ary rapitsy indray fotoana manaraka veloma toy